Lao tsara ve tsika mbola toizana misaotra ny izy menada nanambaran'izay famarinana ny tenin'Andriamanitra izay fiain'le izy dia zao mila fanovana fitoriana filazantsara mila miverina amin'ny tena loharano atao anaty baiboly satria ny vily ny odina tsy amin'le fahamarinana antontsony ny akamarony fa rehefa le nyresahana rehetra teo efa mafy orona mafy lalipaka ary mipetraka le tsy fitoerana amin'le tenin'Andriamanitra ka mila teny sahala amin'izany androdanana azy amongorana azy ary ambolena izay tena fahamarinana tsy zay ny tsara fa zay dia olombelona ihany manana an'izay mety hoe zavatra tsy timombana tsy ataoko hoe fahotana fa zavatra tsy timombana na ny fomba zavatra amanay maha-olombelona tsy fahotana ozy fa indraindray ianao misy zavatra raha hijery olona ianao raha hijery olona anao raha olona no torianao dia misy kianina zany satria olombelona ihany ary zay ny tsy hitorianay olombelona izay ny tsy hanambaranay ny tenanay tsy hanambaranay anay tsirairay avy ireo tsy hitaonantsika ho amina toko-pivavahana zay tsy ho hitaonantsika zay ho amina rafidrafitra sy ny fombafomba fa hitaonantsika zay ho amin'ilay faharesahana teo ao anatin'ny fahalalahana hitaonantsika ao anatin'ny fahafahana hitaonantsika ao anatin'ny fiainana ary fiainana be dia be marary Madagasikara amin'izao vanim-potoana ianantsika izao marary ny fiangonana marary ny vahoaka satria nahoana indray antsika mijery antony maro no mahatonga izay fa ity ny antony anankiray ny antony anankiray mahatonga ny faharariana dia ny filazantsara miborioka ny izy zavatra tenenina ara-baiboly tsy araka ny tenin'Andriamanitra kanefa raisin'ny olombelona dia lasa poizina ho azy zany lasa geja ho azy indray zany ary lasa fatotra sy fahafatesana ho azy amin'ity androany ity dia ny apetraka amintsika dia teny mitondra fanafahana mitondra fiainana ary mitondra fiadanana ao anaty Jaona 10 lefa voalaza teo dia mbola zay ihany no hojerentsika ka ny fanontaniana mipetraka dia zao mpiandry tsara sa jiolahy sy mpangalatra sa pikarama no misy eto Madagasikara no misy eto Toamasina no misy ao amin'izay trano fivavahana andehananao mpiandry tsara sa mpangalatra sy jiolahy sa pikarama no misy eto Madagasikara no misy ao amin'ny trano fivavahana no misy eto Toamasina no misy eto amin'ny trano fivavahana eto Toamasina Jaona 10 fakitsika zany teny zany Jaona 10 andininy voalohany lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry ary izy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny
mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetrareo izy dia mialoa azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany ny fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavatin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho no vavahady. Raha izaho no idiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy. Koa raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny aho sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantarany ray aho sy ahafantarako ny ray, ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko, ary tonga andiany ray izy sady iray ihany no mpiandry. Amen. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko, ary tonga andiany ray ihany izy satria iray ihany ny mpiandry. Iray ihany ny mpiandry, fa tsy telo ny mpiandry, na roa ny mpiandry, na efatra ny mpiandry, na dimy ny mpiandry. Iray ihany ny mpiandry. Io mpiandry io Jesosy Kristy ny anarany. Jesosy Kristy io no milaza fa mpiandry tsara. Izy no miseho présente aminao androany. Izy no miseho présente amintsika tsirairay avy androany. Fa izy no mpiandry tsara. Fa be da be no miseho présente aminao, fa tsy mpiandry tsara. Fa inona ny lazainy? Angalatra, hamono, andringana. Miforona marobe ny antokom-pivavahana eto Madagasikara, anisan'izany eto Toamasina. Miforona marobe ny milaza fa nandray teny avy amin'Andriamanitra hitondra fanafahana, hitondra fiainana ho anao. Miforona marobe no milaza fa mampanantena zavatra ho anao, hitondra fiainana ho anao. Fa ny ankamaroany araka an'ilay lazaina teo, tsy niditra tamin'ilay vavahady. Ny fiatombohany raha ny rahan'ny tompo izy ka natao hoe hiandry ny ondry, karakara ny ondry, dia ozy izy hoe izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Tsy niditra ny vavahady izy fa nangalatra ny hanika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy izy zay. Iza le vavahady? Jesosy Kristy le vavahady. Zay le voasoratra ato, izao no vavahady. Raha izany hidiran'ny olona dia ho voavonjy izy. Raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka ary azo hanina. Lazaiko aminao dia izao, be da be ny tsy miditra amin'ny vavahady. Zany hoe tsy mbola nahazo fiainanao amin'i Jesosy, tsy mbola nateraka avy any ambony, tsy mbola voavela eloka ary vao hisy tompo-kase ny fanamasina.
ka voasoratra any an-danitra ny anarany. Fa zao no nataitaitra azy, mahay amin'ny teny kely izy, mahay mambabo amin'ny fiteny izy. Ary hitany fa ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka, ao anatin'ny fahasahiranana ny Madagasikara, ao anatin'ny fahasahiranana ny Tomasina, ary ny vahaolana mety dia resaka fivavahana. Hitany fa mandeha ny resaka fivavahana, mandeha ny rakitra, mandeha ny adidy, mandeha ny famporisihana olona ny mevola, dia lasa taony filiera ny fitoriana teny, lasa taony filiera ny fananganana trano fivavahana, dia lasa entreprise, lasa izy ny chef d'entreprise lehibe ana orinasa, satria lasa orinasa le trano fivavahana. Dia rehefa orinasa io dia mampiditra izy olona hiasa ao, satria tsy mandeha eo raha tsisy olona miasa, dia izy ny lohany dia izy ny manapaka. Dia inona ny toriana? Vola ny toriana. Ao anatin'ny olana ny malagasy, ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fahasahirana, dia tenenina hoe mandoava rakitra, fa arakaraka ny andoavanao rakitra no hitahian'Andriamanitra anao. Manomeza vola, arakaraka ny anomezanao vola no hitahian'Andriamanitra anao. Loto, domina tapany, mandoa herany. Manomeza dia ho tahina ianao. Aloavy ny adidy tsy tapaka dia hitahian'Andriamanitra ianao. Aloavy ny fahafolo-karena dia hisokatra io lanitra io dia voavonjy ianao. Mpangalatra sy jiolahy tsy niditra amin'ny vavahady, tsy maheo ny Jesosy mihitsy amin'izany afatra izany, tsy maheo ny mpiandry tsara mihitsy amin'izany afatra izany, fa vola ny mpamonjy ianao, fanomezana ny mamonjy ianao, fahafolo-karena ny mamonjy ianao, fa tsisy Jesosy izany, tsisy Jesosy izany, tsy mitondra fiainana izany. Mpangalatra sy jiolahy, mampaleno kely izy teo hoe nividina ny 4x4 kelikely le fiara dia tairina indray ny tao anatin'ny entreprise hoe alao soloana lehibehibe io anaovana ny asan'Andriamanitra. Andeha nefa avy eo atsoina mampifandevenana, mbola takina indray misy tomobila hafa avy andehanana, fa natao inona le nividina? Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izao mahavy mba hanana ny fiainana be dia be. Ahoana ny alalanao ny mercenaire? Ny alalanao ny mercenaire dia izao, izy ny teo lohany, izy ny teo olohany, ary izy ny te hotompona. Ahoana ny alalanao ny mpiandry tsara? Ny mpiandry tsara dia manompo, ary ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Tsy hoe ny mpiandry tsara dia mangata-bola, ny mpiandry tsara dia mitaky vola, ny mpiandry tsara dia mitaky rakitra, ny mpiandry tsara dia mitaky ny fahafolo-karena. Tsy ry havana. Efa mahery nimpolo, mihoatra nimpolo ilazako anao fa io lanitra io tsy misokatra noho ny fandoavanao fahafolo-karena, fa io lanitra io misokatra noho ny prezenten'i Jesosy ny tenany teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, teo amin'ny seza fiandrianany ny fanjakan'Andriamanitra, noho ny prezenten'i Jesosy ny rany madio tahaka ny ranjanak'ondry tsisy kilema, ny prezenteny teo dia afa-po ny ray dia nisokatra ny lanitra. Fa fanimbazimbana, fanivaivana, fanitsakitsahana ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, raha hiteny ianao hoe fandoavanao vola, ny fandoavanao fahafolo-karena no hanokatra n'io lanitra io. Tsy ara-baiboly izany, tsy misoratra ato izany. Fa ny zavatra hitako misoratra ato, rehefa maty nombona teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy,
dia maizina ny tany aman-danitra. Ny dikany fahamaizina tsy te herika anazy ny ray, satria tao amin'ny daholo ny fahalotony zao tontolo zao, tao amin'ny daholo ny faratsiany zao tontolo zao, maimbo izy, maimbo ny fahotana izy, ary tsy te herika azy ny ray. Ary nikikika izy hoe nahoana no mahafoy ahy ianao, maizina tanteraka ny tany aman-danitra. Tao amin'ny tontolo ny fanahy, tao amin'ny tontolo ny fanahy, efa nisy fanovana toedra raha mahery vaika tao amotehana ny Satana. Dia hitako fa rehefa maty Jesosy, voalaza tao amin'ny filazantsara, ny ororo ny tany, maizina ny tany, dia ozy ny voasoratra hoe ny lamba izay nampisaraka ny efitra masina indrindra tamin'ny efitra masina sy ny kianja dia nitritra avy any ambony nakaty ambany. Noho n'inona? Noho ny nahafatesan'i Jesosy, noho ny rany Jesosy izay nalatsany, ary noho n'ilay famonjena vitan' Jesosy. Satria tadidio fa rehefa teo amin'ny azo fijaliana izy dia niteny izy hoe vita, vita. Vita ny zavatra nitakiany ray, vita ny fahamonjena, fanesorana ana amin'ny fanandevozana, fanesorana ana amin'ny fahafatesana, fanesorana ana amin'ny gejany Satana, fanesorana ana ao anatin'ny aizana. Vita hoy izy. Dia voalaza fa nitritra ny efitra lamba mampisaraka ny tritra ny lamba izay nampisaraka ny efitra masina indrindra amin'ny efitra masina sy ny kianja. Iny lamba iny matsy dia midika iny tsy azo miditra ao amin'ny efitra masina indrindra niza te hiditra ao, fa ny mpisorona be ihany no mahazo miditra ao. Dia indray mandeha isa-taona ihany no mpisorona be mahazo miditra ao. Ao amin'io efitra masina io ihany no misy an'Andriamanitra. Dia io mpisorona be io no miditra ao isa-taona, mitondra ny raha ny biby angatahana famelan-keloka ho an'ny olona. Dia isa-taona avaozana izay. Fa tamin'iny nahafatesan'i Jesosy Kristy iny, rovotra ny voaly avy any ambony nakaty ambany. Satria afa-po ny ray, afa-po dada, afa-po izy tamin'ny rany Jesosy Kristy izay nalatsana. Ary dia na iza manatona n'ilay rany Jesosy Kristy dia afaka miditra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Noho izany, mpangalatra sy jiolahy ary mpikarama izay mbola hiteny aminao hoe hotahina ianao raha manome vola, hotahina ianao raha mandoa didy, hotahina ianao raha mandoa rakitra be, hotahina ianao raha mandoa fafoloka reny. Tsy zany ny ato, tsy zany ny ato, fa ny voasoratra ato. Maty Jesosy Kristy, nandatsaka ny rany, maizana ny tany aman-danitra, nitritra ny voaly, nisokatra ny lanitra noho ny rany Jesosy Kristy izay naseho teo amin'ny ray. Ary rehefa nitritra io efitra io voaly io, mbola misy mitady anjaitra io, mbola misy mitady anao vikavika io, mbola misy mitady anidindray io, dia mbola te hametraka anao amin'ny lalàna. Fa rehefa tritra io dia tsy nidy intsony. Dikan'izay misokatra mahimaimpona ho aso anao ny fansakan'ny lanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny rasony Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny lalana izay nivakiany Jesosy ny tenany. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao, zanaky dady ianao. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao, misy mpiandry tsara, dia io mpiandry tsara io manolotra ny ainao, manolotra ny ainy ambonjenanao. Ary zay ny tena toriana aminao eto Tomasina. Satria lazaiko anao fa be da be ny mercenaire eto. Tonga dia lazaiko zany. Be da be ny mercenaire eto, be da be ny mpangalatra sy jiolahy eto. Voalaza ny faminaniana zany hoe amin'ny andro farany dia ho be da be ny mpaminany santoka, ho be da be ny mpampianatra santoka, be da be ny hiala amin'ny teny tsy misy kilema fa hampianatra araka ny filana ary hanohatra ny azo fijaliana. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nafafy ny vary dia teo koa ny tsipary vary. Dikan'izay dia zao, tsy ho voalantsika mihitsy io,
satria efa zay ny faminaniana. Fa izao ohatra ny nataony Davida tany anefitra, misy ambodika kely, misy ondroka kely ny ambodiany, dia ozy Davida hoe rehefa tratrako ny orsa na rehefa tratrako ny ambodia ka manaikitra ny ondry dia magnatona mihitsy dia endako ny ondry eny ambavany. Be da be mbola keikerin'ireo mercenaires ireo amin'izao fotoana, tsy haiko ianao ao anatin'izay na tsy. Be da be ny gejain'ireo mercenaires ireo amin'izao fotoana ka mila ongotana eny ambavany izy, mila ongotana eny ambavany ny ambodia izy. Fa misy mampianapana-pona eto, misy miteniteny foana eto, misy mampidera ny tenany sy ny fahaizany sy ny endriny sy ny bikany eto. Tsy isy te hijery ny bikanao, tsy isy te hijery ny endrikao, tsy isy te hijery ny fahaizanao, fa ny endriky Jesosy ny tiana hijerena. Ny fitiavan'i Jesosy ny tiana hijerena, ny famonjen'i Jesosy ny tiana hijerena. Fa amin'izao korsa ny fanaovana fisy dia miseho eny ny tare an'izy mivady na izy rolahy, dia miseho eny ny endriny kamambikany. Fa zao ny lazain'i Davida, zao ny lazain'Andriamanitra rehefa hifidy an'i Davida. Tonga Samuel andeha hanositra izay hisolo an'i Saoly. Rehefa tonga Samuel andeha hanositra izay hisolo an'i Saoly dia efa voafitaka mihitsy Samuel, satria Samuel nijery an'izay bikana, Samuel nijery an'izay ranjanana. Dia vao nijery an'iny Samuel dia izy hoe ty le izy, lehilahy matoa zany, ty le izy, ty nosorana fa ty ny solon'i Davida, ty solon'i Saoly. Dia hoy Andriamanitra niteny tamin'ny Samuel, aza mijery ny tsanganany ianao fa efa nilaviko izy. Fa ny fijerin'Andriamanitra tsy tahaka ny fijerin'ny olona. Fa ny olona mijery izay seho ety ivelany, costard, kravaty, pataloha velondrirana, volamena mangirangirana, endrika amam-bika, zany nijeren'ny olona. Sao dia mbola zany koa ny fijerinao. Ny olona mijery ny ety ivelany, fa Andriamanitra mijery ny ao anaty. Be dia be no mambomotra ny ety ivelany, be da be no manatsaratsara ny endrika ety ivelany. Fa efa nilavon'ny tompo izy. Maninona izy nilavon'ny tompo? Satria izy tsy niditra tamin'ilay vavahady. Ilay vavahady dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Satria izy tsy niditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mba nahay ny teny kely, nahay nandahan-teny, nianatra teolojia, 4 taona, 7 taona. Fa i Petera tsy nianatra teolojia, Jakoba tsy nianatra teolojia, i André tsy nianatra teolojia, Paoly anisan'ny olona nahay ny koizana amin'ny lalàna sy ny boky ato aminatin'ny Baiboly. Fa raha nanana diplôme Paoly, rovitiny iny, satria fatany hoe tsy ny mavonjy. Raha nanana akanjo masina sy robe mirebareba Paoly, ny andahany iny dia nidorany, satria fatany fa tsy izay mavonjy ny olona. Tsy niendrika amam-bika sy ny paozy ety ivelany, fa le fo mangoraka, le fo ny bebaka, le fo ny avana tamin'i Jesosy, ary te hamonjy ny olona. Fa za lazaiko anao marina dia marina tokoa, fa ny ankamaroan'ny olona lazaiko anao, io mitory fivavahana io mametraka fisy io milaza azy hitory teny io. Dia ozy Jesosy mahatsiahy hoe aza mijery ny tsanganany fa efa nilaviko izy. Satria lasa natao ianaran'Andriamanitra. Dia misy le patos logos etos. Ny patos logos etos ianaranao amin'ny teolojia. Ny patos logos etos ny anankiray dia baboana amin'ny fiteny ianao, logos. Dia atao tsara ny teny, atao mandambolambo ny teny, atao mazava tsara ny teny. Dia misy nay patosy any amin'ilay sentimentanao kitihana, anaovana zavatra manaitaitra, anaovana feokira, micréer atmosfera. Dia eo anao dia mangorangoraka misy sentiment eo. Dia misy ny etosy le bika amanendrika ety ivelany.
fa napatosy logosy etosy tsisy an' jesosy zéro tsisy miditra ny fanjakany lanitra mafimafy le teny satria zao voakaikitra ny ondry eny ambavan'ny ambodi ary fataro hoe analan'izany ondry eny ambavan'ny ambodi zany tsy vita manafisafy zany hoe esory izy sokafy eny vavanao hoe alao izy aly eo fa nisy documentaire anjereko zay hoe ny ambodi rehefa manaikitra io masoarana io amina Newton maromaro mafy be ny fikepohan'io zavatra de be da be koa ny ambodi miketoka mafy ny ondry tsy hafa be lao mihitsy de hozonina ianao mahatonga anao tsy voata tsy ampiampy le rakitra ataonao ataovy bebe aloha le rakitra aiza ve ko ariary zato ve ny alohanao nefa ny ombonao 30 tsy hainao ka fa Andriamanitra miandry an'ireo omby ireo dia ariary zato ve no omenao an'Andriamanitra zany zavatra henonao any anaty radio mampite hamomy mihitsy le radio fa pozina daholo ny henonao ao rano maloto no omena sotroinao ao sakafo maloto no omenanao ao mahatonga anao tsy voata mbola tsy miditra amin'le fahafolo-karena ianao fa ataovy ingeny fahafolo-karena dia voata ianao tsy efa le nilazaiko teo tsy voavidym-bola aman-karena ny fanjakany lanitra tsy voavidym-bola aman-karena ny fitahiana fa mbola tsy teraka akory ianao dia efa nitahiana noho ny hafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mbola tsy teraka akory ianao dia efa voaomana ny famonjena ho anao fa nitakina aminao ny finoana an' Jesosy Kristy dia avy daholo ty rehetrarehetra ty atao koa ny varotra zao any am-piangonana teo voavonjy ianao tia bracelet amin'ny pasteur tia bracelet amin'ny bisopy mahazo fitahiana anao raha mividy an'ity bracelet ty tia ny famantaranandroko misy fitahiana be ty raha hividy an'ity ianao tonga dia mpanefoefo manana-karena manana trano sy tsy vila ohatrinona ny sahanao anombohana anazy 500 000 ariary dia manao ady varotra eo 600 000 700 000 dia zay makatra mombombo mahazo azy loza zany zavatra misy ty ondany paster ondra mpanompon'Andriamanitra misy fitahiana ho anao zay tsy mahitahita tory ho anao zay manofo ratsy raiso ty ondany ty fa misy nositra dia tsy hanofo ratsy tsony ianao fidina ohatrinny loza zany zavatra misy raha te ho tahina ianao manam-po mpanompon'Andriamanitra hoeto ny baiboliny tonga afa mba manasa ny tranony tonga afa mba manadio ny fiarany fanandevozana nge zany fanandevozana nge zany dia zany zavatra misy dia ny ankamaroan'ilay olona jampa amin'ny masony hypnotize voapetaky ny vy mamay dia rehefa voapetaky ny vy mamay hypnotize tsy fatantsony nge efa manaonao foana ne izy ty efa hainao zany hoe olona hypnotize ny olona rehefa hypnotize zay tianao atao aminy eo dia afaka atao na rano mangatsika be tsy haiko moins 15 degré ary io fa rehefa hypnotize ny olona anankiray dia miteny fotsiny le hypnotiseur hoe dany ianao miditra ao anatin'io rano mangatsika io dia tonga dia lasa koa izy miditra ao anatin'le rano mangatsika dia ao izy tsy henony akory mangatsika le rano fa rehefa avy eo ao anatin'le rano mangatsika kitian'le hypnotiseur ohatr' zao mody ny sainy mangatsika tahaka ninona izy ao ohatr'izay le hypnotisme dia ohatr'izay ny antoko-pivavahana marobe ato mihypnotize mpivavaka dia rehefa hypnotize tsy fatantsony nge fa efa any ambavan'ny ambodi izy efa lany ambodi daholo ny fananany efa mitrosa mihitsy ara mbola nomezana ho any am-piangonana loza satria mpangalatra sy jiolahy satria mercenaire satria angalatra zao nolazain'i Jesosy nomena mahaimaim-pona ianareo dia ahoana mizara mahaimaim-pona mizara mahaimaim-pona manomeza mahaimaim-pona tsisy hoe hianatra manajimainty ara-baiboly tongava fa misy séminaire ao séminaire 10 000 ariary
séminaire ara-baiboly 10 000 ariary taiza ho aiza tato anaty baiboly nisy séminaire na fitorinana tao ka nandovola taiza ho aiza fa efa manjaka satana efa manjaka ny fitiavana ny mamona dia atao fidiram-bola daholo ty rehetrarehetra ty neny Jesosy tompoko dia manome toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalatokana nomeny fa amin'izao a fidina ny fitahiana mila vavaka ianao omeo ny valopy misy vola arakaraka ny sandany valopy iny a ny fahatanjaky ny vavaka ao atao aminao arakaraka ny vola anatin'iny valopy iny a ny faharetany vavaka atao aminao raha kelikely iny valopy iny a tsy mazoto izy hivavaka satria nahoana tsy niditra tamin'ny vavahady izy e nataony asa le fitoriana nataony profession le fitoriana ka akany tambony akany vola dia misy ny olona matahotra ho zonona matahotra ho voateny matahotra ho aratsiana dia mijanonao ihany nefa efa voakeja ao nefa efa maty ao nefa efa tsisy fiainanao za milaza aminao a fa rainao ny ao amin'i Jesosy Kristy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tanany tompo miaro anao eny an-tanany fiazonany ianao ny ozona atao aminao zany tsy manan-kery zany tsy manan-kery zany satria misy fiarovan'Andriamanitra ao aminao ny fanampozinana sy ny faharatsiana atao aminao zany vao maiky zany hero anao androsianao miaraka amin'i Jesosy ny mercenaire ny mpangalatra ny jiolahy mpaminany santoka te hafana siobiana rehefa miditra ao an-trano fivavahana dia mitsangana daholo fa tonga ny pastera tonga ny bisopy tonga ny lehilahin'Andriamanitra ohatry ny reny mandray filohan'ny repoblika ireny dia te hafany olona siobian'ny olona dia hozy Jesosy hoe loza anareo mpaminany santoka sy mpampianatra santoka raha toa nareo ka obian'ny olona raha toa nareo ka te hafan'ny olona fa ohatr' izany natao tamin'ny mpaminany santoka taloha anareo fa sambatra ianareo ary tahiny ianareo raha ratsiana sy tenenana teny ratsy maro hiampangana anareo noho ny filazantsara satria zany natao tamin'ny mpaminany tany aloha zao zavatra triko aminao zao nge be da be ny tsy faly amin'izao be da be mihitsy angamba miteny rery mihitsy hany ary manozana be da be mihitsy ny manenjika za zao ny lazaiko anao raha mbola misokatra ty vavy ty raha mbola misokatra io maso io raha mbola omeny tompo fofinaina raha mbola miaina eto amin'ity tany ity mandra-piveran'i Jesosy ny marina foana tsy maintsy ambary zay satria ny marina ny anafaka ny olona dia araka le lazaiko foana rehefa mitory teny hoe be da be le entreprise mila manao bilan idina amin'izay rehefa tsy hibebaka izy rehefa tsy hitory ny fibebahany Jesosy izy rehefa tsy hitory ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izy rehefa tsy hitory ny fahamasinan'i Jesosy izy sy ny fahamasinan'ny mpivavaka rehefa tsy hitory ny fiverenan'i Jesosy izy alao izy hidy fa nivelan'izay a santoka nivelan'izay a fitaka dia alao izy hidy fa ny olona mitory ny fibebahana ny olona mitory ny fahamasinana ny olona mitory ny tahotra an'Andriamanitra ny olona mitory an'i Jesosy Kristy ivo ny filazantsara ny olona mitory ny fiverenan'i Jesosy alao izy mbola hiroborobo alao izy mbola azo alalana hitory alao izy mbola azo toerana izarana alao izy mbola azo fanohanana avy any amin'izay mpino rehetra tsy midika tsy miteny hoe tsy ilaina ny vola tsy midika hoe tsy miteny hoe tsy ilaina ny fanomezana ilaina ny vola satria amin'ny alalan'ny vola omena no hanohanana ny asa mandeha ilaina ny fanomezana satria arakaraka ny hanomezana no hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra f'izao
tsy forsena ny olona tompoko fa hoy Paoly zay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra, zay manome amin'ny fifaliana, ary tsy misy hoe tsy maintsy zao ny alohanao, tsy maintsy zao ny alohanao. Aleo andeha arak'izay sitrapony ny fanamasina, dia manome arak'izay tiany ny fanamasina. Alleloia. Tiako prezantena aminao Jesosy, fa zany Jesosy zany nohony ianao omeny hanina, marary ianao sitraniny, kivy ianao ampahereziny, malahelo ianao ampifaliany, very ianao tadiavina, maizina ianao omeny ny fahazavana, ory ianao, eo izy mampionona anao. Zany Jesosy zany tsy mba mandatsa anao zany. Zany Jesosy zany mitondra fiainana ho anao zany. Zany Jesosy zany mieritreritra anao andro aman'alina zany. Raha nisy, lazaiko anao, raha nisy mihoatra noho ny rany Jesosy afaka nataony mbola amonjena anao, dia nataony zany. Fa tsisy amboniny raha, tsisy amboniny aina, tsisy amboniny tenany, fa raha nisy amboniny zay lazaiko anao nataony zany. Fa zay ny faratapony ambony indrindra, ny rano nalatsany, ary ny dikany raha dia fiainana, manolotra ny ainy hamonjy ny ondrina. Tsy nanao blabla Jesosy, tsy nanao kobakambava Jesosy, be da be no manao kobakambava, fa Jesosy tsy nanao kobakambava. Fa rehefa niteny izy hoe ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny, dia natolony tokoa ny ainy, natolony mihitsy ny ainy. Za milaza aminao fa tsy handisy fanantenananao i Jesosy io. Ianao zay efa ao amin'i Jesosy, mitoera tsara ao. Ianao zay mbola miray tsy kombakomba, ampangalatra sy jiolahy, sy ny ambodi, sy ny mercenaire, za miteny aminao mivoa malaky tao ianao. Fa sao dia hiaran-kapok'Andriamanitra miaraka aminy. Apokalipsy dia milaza, mivoa teo aminy anareo roloko, aza miobona amin'ny fahotany, fa efa avy ny kapok'Andriamanitra, ka sao miara mahazo ny loza miaraka aminy ianao. Mahatonga antsika tsy miala ao nge dia zao hoe matikena maso. Mahatonga antsika tsy miala ao dia zao tsy te hoenjehana. Mahatonga antsika tsy miala ao dia zao tsy te hisy ady mpanahy. Dia izay no mahatonga an'ilay antsoina hoe ecumenisme. Inona natao hoe ecumenisme? Mitambatra ao daholo fa saritsary fitambarana. Hipokrizia zany, fiatsaram-belatsia zany, modimody miaraka ray andro fa tsisy afaka hiaraka ela be eo satria samy mitazona ny lohany, samy mitazona ny sainany, samy mitazona izay tiany. Fa Jesosy tsy ao anatin'ny ecumenisme. Fa rehefa tsy izy amin'i Jesosy dia tsy izy. Rehefa diso amin'i Jesosy dia diso. Na dadanao io, na vadinao io, na mamanao io, na filohan'ny repoblika io, na i paster io, na izy io, rehefa diso dia diso, rehefa tsy izy dia tsy izy. Ary zao voalazan'le rahalahy teo hoe tsy pastera mato anao teo amin'ny azy fijaliana, tsy mpaminana mato anao teo amin'ny azy fijaliana, tsy ny apôtra mato anao teo amin'ny azy fijaliana, fa Jesosy mato anao teo amin'ny azy fijaliana. Jesosy ny tokony mpiandry tsara anao. Malaza be am'izao le bisopy, révérend, bisopy zany moa haitsika ny dika zany bisopy zany. Inona dika ny bisopy? Atsaka hoe tana zay malala ny dika ny bisopy. Malala fa tsy te hiteny, sa tsy malala mihitsy. Bisopy zany nge surveillant dika zany e. Surveillant, miandry, mijery. Dia mijery hoe milamina ve, mirindra ve. Fa le bisopy amintsika raha hoe filohan'ny repoblika, ohatran'ny hoe mpanjaka, tsia napetraka hiandry, hijery sao dia misy miborioka, hijery sao dia misy tsy filaminana, hijery sao dia misy tsy firindrany araka ny baiboly. Fa tsy olona tompona apetraka eny ambony estrady, eny ambony fauteuil,
dia te hafana sy jerena oatra min'nympanjaka eny. Jesosy mpanjaka, mpanjaka ny mpanjaka, fa nidina izy hamonjy anao. Nidina izy a manasa ny tongotrao, nidina izy namonjy anao. Ianareo rehetra ozy dia mitovy avokoa. Izay te ho lehibe aminareo aoko mpanompon'izy rehetrarehetra. Zay ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny fanjakan'ny lanitra. Iray mpanavotra anareo dia Jesosy Kristy. Ianareo rehetra dia mpiray tapo daholy, rahalahy sy anabavy. Zay ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy misy tompo sy mpanompo, tsy misy mpangeja sy voageja, fa ho amin'ny fahafahana, ho amin'ny fahafahana. Jesosy tonga ny fiainana, ary ny fiainana be dia be. Mamela heloka, manasitrana, manome fiainana be dia be. Fiainana be dia be. Aza manaiky andevozon'olona intsony ianao. Fizao ny lazaiko anao, mibeba. Ialao ny fahotana. Mianaraka ny voasoratra. Mianaraka izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Atoloro ny tenanao anjakan'i Jesosy. Dia ianao ny tempolo ny fanamasina. Trano fanahy. Ianao ny tempolo ny fanamasina. Ao aminao ny fanamasina. Ao aminao Jesosy. Naiza le anao na oviana na roviana. Fa tsy resaka trano sy rafidrafitra sy fanorenana. Akaiky dia iverin'i Jesosy. Akaiky dia iverin'i Jesosy. Mba ahafahanao mandositra ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra sy ny kapok'Andriamanitra, midira ao amin'ilay vavahady. Dia ilay vavahady tsy iza fa Jesosy. Ahafahanao azo ny fiarovana sy ny fomba an'Andriamanitra, midira ao amin'i Jesosy. Mibeba. Mahazo hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy lalana aminao intsony ny manota, fa lasa hoalanao ny fahotana. Lasa arikoriko anao ny fahotana nataonao taloha, ary tsy tianao iverenana intsony. Ary misy hery ao aminao, tsy iverenanao amin'izany intsony. Izany ny famonjena. Mpiandry tsara manolotra ny eny hamonjy ny ondry. Androany tena manapa-hevitra aza miaroaro amin'ny fivavahana tsy izy. Aza miaroaro amin'ny atokom-pivavahana tsy izy. Raha ohatra Jesosy ny teny hoe ianao raha vao menatra eo anatrehan'ny olona, dia ho menatra anao koa eo anatrehan'ny ray. Indraindray tsika matahotra fanenjehana, matahotra fisarahana. Sao nge lazain'i Jesosy sao dia verinao fa tonga ary hitondra fihavanana. Tsy tonga hitondra fihavanana, fa tonga hitondra sabatra, hitondra fisarahana. Ny sarahan'ny tompo ny maizana sy ny mazava. Tsisy fifangaroana izany. Sao lazaiko anao, betsaka ny anenjika, betsaka ny ady, betsaka ny teny hoe sekta, mpanenjika fiangonana, demonia, satanista. Zay ny lazaina an'i Jesosy. Jaona toko 10 ke rehefa nyteny an'ilay zampiandry tsara io dia ozy ny olona tarihan'ny farany hoe manana demonia izy. Hoe demoniaka io mitory io. Fa ny vono no amataranao ny azo. Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany. Azao ny lazaiko anao, ianao rehefa ao amin'i Jesosy zany, rehefa ao aminao ny fanamasina, rehefa ao aminao ny ositry ny fanahy, izay iraka nampanaovan'i Jesosy ianao, na iza izy hifofofo androdana anao, tsy manan-kery zany. Na ankahalanao daholo ary ny olona rehetrarehetra, fa raha Jesosy ny momba anao, tsisy mahatohatra anao zany. Fa raha nyfanohatra an'izay hoe ho tian'ny olona ianao, ho te hafan'ny olona, ho bin'ny olona, fa rehefa Jesosy mandahanao, tsisy lanitra misokatra eo. Fanjaranao misafidy. Safidiana n'ilay mpiandry tsara. Jesosy Kristy no anarany. Rehefa nisafidy azy ianao, tsara safidy ianao. Tandremo nefa eny am-pandehanana, fa isy foana ny jiolahy, isy foana ny mpangalatra, isy foana ny mpandroba, isy foana ny mercenaire. Fa ozy izy hoe mpiandry tsara, mameny aina hamonjy ny ondry. Jereo, ny endrika ataon'ilay mpiandry ve manome aina, sa mangalatra sy mandroba foana.
ny endrika omen'le mpiandry ve mafoy samy tahaky sy maka foana fa za avy ananany fiainana sady ananany be diabe. Amen. Ny fonao mihitsy ny milan'i Jesosy fa tsy tonga ny fotoana entina mbavaka. Eto ty ny poketra entina mbavaka, eto ty ny fiara entina mbavaka, manatony aty daholy a fa hoentiko mbavaka ny tananao. Zany eninao any amin'ny radio any, fitondrana mbavaka manokana ny tananao androany. Zany ve rangaty tsy faniribirebena ty ho ny entina mbavaka ny tanana ho tahina. Aiza nanaty baiboly za hoentina mbavaka manokana ny fiarinao. Eny, tsara ny fitondranam-bavaka, tsara ny fitondranam-bavaka. Zao ny olona mihitsy raha vao tsy vita fihavanana amin'ny Jesosy Kristy a, voafitaka izy, voafitaka izy. Fa mila izy mila vita fihavanana, niditra ao amin'ilay vavahady. Dia rehefa niditra amin'ilay vavahady, niona tamin'i Jesosy Kristy, mahazo fiainana be dia be. Amen. Mpiandry tsara, sa mercenaire, sa mpangalatra sy jiolahy, anjaranao no mijery ary anjaranao misafidy. Fa raha mpangalatra sy jiolahy dia za mano hevitra aminao, mandehana mitsoaka tongotra katoka fa aza anaky ny fandrebirebenao. Halleloja. Ialao ny fialamboly ary mpivavahana tsy mitondra fiainana. Le pastera sy mopera manao baolina teo, ny olona miazakazaka makany amin'ny fahaverezana, tsika andany andro ilalao. Fotoana zao fifoazana, fotoana zao fialana amin'ny fahotana, fotoana zao tena fibebahana marina, ary fotoana zao fidirana maimaim-poana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy amidy vola, ary fotoana fizarana ny famonjena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Le mpiandry tsara manolotra ny ondry, manolotra ny ainy, amonjy ianao. Safidio ny fiainana, ho velona ianao. Miadiny ady tsara ny finoana. Halleloja. Mbola misy fotoana eto rapitso. Raha mbola afaka ianao dia tongava. Fa toizantsika rapitso indray, ny amin'izay mbola sitrapon'ny tompo. Mbola ho avy ianao rapitso. Tena ho an'i Jesosy ny zavatra rehetra. Maimaim-poana zao. Tery ampanazy avy any Antananarivo zay ny rahan'i Jesosy aty. Ary io asa fanompoana apetraka Jesosy aminay io, tsisy fitakiana vola manolona io, tsisy fanerenan-dralasaina bavy reo hoe ianao mandoa an'ity, ianao mandoa an'ity, ianao mandoa an'ity. Fa tery ampanazy zay, tia an'i Jesosy zay. Ary tia anareo zay, tia ny fanahy vonjeny zay. Dia tanin'ny fanahy fotsiny reo ralasaina bavy reo amin'izay omeny, anompona, anaovana ny asan'Andriamanitra. Fa tsisy faneriterena, tsisy fandrahonana, tsisy ataoko hoe famehezana, fa olona tian'i Jesosy. Ary rehefa tian'i Jesosy dia manome fiainana, manome maimaim-poana. Fa be da be ny zavatra nampiasaina, be da be ny zavatra nindana vola, be da be ny zavatra nampiasaina rehetrarehetra. Fa zao rehefa ny ao an-danitra maniraka anao, izy manome izay ilaina. Zay ny zavatra lazaiko anao zay. Tsisy faharerahana, tsisy fahatrotrahana, tsisy adi-tsaina, fa misokatsokatra ho azy daholo ny lalana rehetrarehetra. Amen. Tianao Jesosy, ianao zay tonga eto androany, ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra, movonina ve ianao? Ny afahanao hiditra ny fanjakan'ny lanitra, ny ran'i Jesosy manadio anao. Ny afahanao hiditra ny fanjakan'ny lanitra, ny fibebahanao. Ary ny fibebahanao fanekenao an'i Jesosy, azonao hery andresenao ny fahotana. Ary zao zavatra farany tena tiako zaraina, ozy Jesosy hoe mora ny ziokako, maivana ny entako. Miaraka amin'i Jesosy zany raha lasaina bavy fahafahana. Miaraka amin'i Jesosy zany maivana. Miaraka amin'i Jesosy zany tsy korve. Miaraka amin'i Jesosy zany fifaliana sy fitiavana. Raha misy olona tianao tsisy korve mihitsy ny fiarahanao aminy, fa tonga dia tianao fotsiny izy. Tsy zay? Raha misy olona tianao tsotra be aminao mihitsy ny misaintsaina azy sy manao izay mahafinaritra azy sy ny manome izay tiany sy ilainy. Satria tianao.
ny zavatra tadiavan'i Jesosy amintsika koa dia zay tia. Rehefa tia ianao dia tsy hanota intsony. Rehefa tia ianao dia hitandrina zay lazainy. Rehefa tia ianao dia azoto mamaky tenin'Andriamanitra, azoto hivavaka. Ary rehefa tia ianao dia satrinao eo foana miaraka amin'i Jesosy. Inona no mahatonga an'izay tonga ao anatinao? Mirakla zany, ny asan'ny fanamasina milatsaka ao anatinao. Amen. Dia toizantsika rapitso e. Fa ny fotoana mandeha fa manasanao indray ho avy rapitso amin'ny 5 ora sasany. Ary raha misy tianao andreny tenin'Andriamanitra ho avy ihany koa, afaka sainao izy ho tonga. Fa ampahana izay voalaza teto androany izay. Zay raha tonga eto dia hoy Jesosy hoe mandeha any amin'izao tontolo izao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay no mamaky antsika. Anao mpianatra ny firenena rehetra. Fa tsy ametraka anao anaty rafidrafitra sy fombafomba, ametraka anao ambady vata famarana, ametraka anao ho gejaina, fa ametraka anao ao anatin'ny fahafahana ho mpianatra Jesosy.